Miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandarana aleoresana anao sehatra amin'izao aliny sabotsy fa 2 ny volana aprily taona 2024 izao. Manasantsika rehetra ihany koa araka aminay hatramin'ny farany ato anatin'ny fandarana. Tsara ihany koa ny mampatsiatsika ety ampiandohan'ny fandarana fa azo atao tsara ny manaraka ny fandarana ao amin'ny page Facebook ny Record Madagascar. Ovain'ny fandarana amin'ity anioalina ity ary dia Andriamatoa Mamirina Jean-Frédéric filoha-hevitra nasional ny Virmada izay misahana ny faritany ny Tomasina. Miarahaba tompoko ary dia mankasitraka anao nanaiky ho asain'ny fandaharana aleoresana anao ny sehatra. Ya, miarahaba ny namana ihando mpanao gazety amin'ny Record TV ary miarahaba ny technician rehetrarehetra miara-miasa. Tsy adino koa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra manerana nosy manaraka ny fandaharana aleoresana ity. Ary ao anatin'izany koa ny mpikambana Virmada manerana ny Madagascar. Mifaly miarahaba anareo rehetrarehetra. Eny ary etsika anomboana ny fandaharana ary dia tatoato izay somaromaro ny faneho-kevitra izay nentiny teo anivon'ny Virmada indrindrindrindra mikasika ny fiainam-pirenena misy amin'izao fotoana izao eto ianao Andriamatoa Mamirina Jean-Frédéric hitondra n'izay indrindra anamafy angamba ary hitondra ny ansipriany satria somary nanaitaitra ihany ny naheno hoe ao amin'ny faritany Tomasina fotsiny izao maromaro ireo tompo-tandraikitra tokony hosoloana hoy ny teo anivon'ny Virmada. Manaona marina mikasika an'izay tompoko. Ya, tsara fipetraka ilay fanontaniana mikasika an'izay resaka fiainam-pirenena zay dia ny arahantsika nalala moa zany nisy ny tolona izay nataon'ny ireo tanora jeune Z, jeune grec sy ireo rehetrarehetra izay nahatsapa fa tsy dia nanana fahalalana teo anivon'ny fitondrana teo aloha. Ary rehefa nisy tolona izay dia nisy ny ataoko hoe ny fiovana rafitra teto amin'ny firenena ka nahatonga an'izao hoe ao anatin'ny fanavaozantsika izao. Eo manoloanan'izay rehetrarehetra izay nefa dia betsaka ny zavatra mbola marefo ao anatin'izany fitondrana fanavaozan'izany ary anisan'izany ny fitakiana maro sambihafa. Anisan'izany ihany koa ny fitakiana fanovana tompon'andraikitra isan-tsokajiny eo amin'ny rafitra maromaro ao anatin'ny ministera sambihafa. Raha any amin'ny faritra moa ny resahana dia mbola betsaka zany ny ataoko hoe ny mpitantana teo aloha tamin'ny fitondrana no mbola mihazona an'izany andraikitra zany ary ireny no somary mahatonga ny fanairana ataonay Virmada mba ahafahan'ny tompon'andraikitra voalohany anivon'ny faritra mba manova azy ireny. Ny fanovana izay takiana tsy midika hoe tsy fitiavana alakobika tsy kotare sanatriany vava satria tsika samby malagasy fa izay ny antony tolomana ny takiana ny hoe fanavaozana satria ireny tompon'andraikitra ireny no nitazona andraikitra teo aloha izay nahatonga ny tanora ny kaikaiky ary nahatsapy izy ireo hoe betsaka ny zavatra tokony avaozana. Ka raha mbola ireny zany no hitany ireny olona nandray anjara tamin'ireny fitakiana ireny no mbola mitana andraikitra dia ohatrany hoe miteraka fahasorenana ho an'ireo tanora ireo zany satria eritreretin'ireo tanora ireo hoe fanambaniana azy sy fanomezana asina an'izay tolona nataony ny fitazomana an'ireny olona ireny amin'andraikitra. Zay zavatra zay koa tokony ho sapan'ny mpanao politika hoe misy ny alternance de pouvoir ary rehefa misy ny alternance du pouvoir dia tokony misy zay changement amin'ny fitantanana rehetrarehetra zay. Efa voachange ny ataoko hoe ny mpitantana izay miaramila ankehitriny mitondra dia ny colonel Michael Randrianirina sy ireo conseiller ireo ary efa voaova koa ny gouvernement, voaova ny ministre ary izay koa ny takiana satria miova koa ny ataoko hoe ny lehibe ny faritra dia ohatr'izay koa ny takiana makany ziska hatrany amin'ny fokotany. Mialohany hoe idirantsika amin'ny antsipriany no any amin'ny faritra tsy nanan'iny ihany koa moa zany izay anisan'ny sahaninao dia anisan'ny nanao fangatana ihany koa teo anivon'ny Virmada mialohany nanindrena ny mpikambana ny gouvernement tafarany teo mikasika ny ministra nanahoana ny mety hoe fomba fahitanareo azy ny ministra izay mety mitakiana na hoe tokony teo amin'ny toerana ve hitanareo hoe tena izay tokoa sa somary misy tokony amboarina ao anatin'izay iny gouvernement vaovao vao nitendrena farany teo iny. Ya, mikasika n'ireny gouvernement vao nitendrena farany teo moa zany hoe zay moa zany zay Virmada dia nametraka hoe alao ny asa ataony no isarana n'ilay olona zany indrindra fa ireo tompon'andraikitra ambony ministre ireo.
izay moa zany dia tsy dia anisany hoe nanana ataoko hoe contrainte mikasika an'ireny ministre reny aloha zany fa izay nangatakara tamin'ny filohan'ny fanavaozana hoe zay ministre hitantsika fa tena hoe niasa zay hita hoe nanana action zay tokony mbola tohizana dia aleo mba tazomina ihany reny ministre reny. Malheureusement moa misy ny ministre ohatra zao hoe voatendry manokatra hoe ministre ny mponina vao zay anisany hoe manamarika ny province Toamasina niova tsy dia misy olana amin'ny servi madazy zavatra zay satria fifandimbiasana ny toerana misy ny ataoko hoe fijerevana matianina kokoa zany mahatonga an'izay fanovana zay dia nanolotra olona kosa fa nefa nareo tamin'izay ministra nanahoana indray mikasika an'izay zay aloha zany teo anivon'ny servi madazy zany tsy dia nanana olona natolotra izay aloha tamin'ny servi madazy zany satria ny zavatra nyraisinay dia hoe taloha lavitra ny fanovana gouvernement zay fa ny propose hoe ireto misy tanora maromaro satria ao anatin'ny servi mada dia saika tanora nandrato fianarana daholo ny ankamaroan'izy ao misy manana doctorat maromaro ao misy professeur amin'ny université zay ataoko hoe mbola vacateur ao anatin'ny servi mada ao amin'ny faritra Atsinanana misy anthropologie zay manana doctorat ao anatin'ny faritra Atsinanana zay zavatra zay nefa efa natolotra ny mialohan'ny fotoana lavitra tamin'izay hoe raha mba misy fanovana gouvernement mba jereo reto zany hoe ankehitriny moa zany misy ny tafiditra misy ny tsy tafiditra zay koa zany tanjony anay zany tsy dia hoe le fananana olona ministera loatra ny tena hoe tanjona anay fa ny fampandehanana ny fandehanana ny fanavaozana zay ny tena zavatra tena hoe takinay hoe mba ho hitan'ny vahoaka ho tonga ny antokantrano ny vahoaka malagasy rairay le hoe tena fanavaozana tena izy. Nareo ve mahita an'izay hoe fanavaozana zay indrindrindrindra tato anatin'ny fotoana zay nahampitantana ny Madagasikara ny colonel Michael Randrianirina io ihany koa ny gouvernement vaovao iny nambarako teo inona zany ny tena hoe andrasana amin'izao avanim-potoana iainantsika izao ao anatin'ny fitondrana fanavaozana raha mijerytsika ny faneho-kevitra mbola maro miteny hoe tsy mbola ao tsara ny fanavaozana raha ho an'ny servir mada kosa indray dia inona mety hoe teboka goavana hitanareo hoe reto teboka reto efa tena hitany voatra nisy fivoarana be tamin'izao hitondrana fanavaozana izao. Ia, ny anisan'ny zavatra efa hita taratra zany aloha hatreto aloha dia hoe ny fahalalahana aloha zany eo amin'ny fanehoan-kevitra aloha zany dia efa misy ary ny fahalalahana koa eo amin'ny lafin'ny fandrarana dia efa hitanay hoe misy sangany mipotra maromaro ao anatin'izany fa ny olana kely amin'le izy fotsiny zany eo amin'ny lafin'izay ny toedraraha maneran-tany mihitsy no somary mbola mampitavozavoza ny lafin'ny fandrarana zany fa eo amin'ny lafin'ny sosialy dia mbola maro zany ny zavatra ny teboka tokony mbola kitihana zay tena mbola hitadavana tosoka mafimafy fampidiniana eo amin'ny tompona andraikitra mba hanana vitesse kokoa zay zavatra zay mba ho tsapan'ny olona tanteraka hoe tena efa miditra amin'izay resaka sosial tanteraka zay ny fanavaozana. Ny olana kely koa zany tsy dia ahitan'ny olona taratra mivantana an'le izy dia betsaka ny zavatra ny fanandrifita agnatin'ny fanavaozana ohatra zany ataoko hoe ny loza voazanahary misy ny eo ihany koa ny ady mipoitra ny velany amin'izao fotoana ireny ireny zavatra rehetrarehetra eny ohatra ny hoe somary miralantize zany le resaka sosialy ao anatin'ny fanavaozana nefa ho nazanina zany ara antenaina hoe tena mba hoen'ny fitondrana fanavaozana zao fanehoan-kevitra zao mba ahafahan'izy ireo mandray fanapahan-kevitra anafaingana zay resaka raharaha sosialy zay ary jery paramètre maromaro tokony réglena mba ho tonga ho fatan'ny olona tsara zay fanavaozana zay fa le izy ho anay servi mada dia masapy zay fa efa misy zay fanavaozana zay na dia mbola atao karaha hoe mbola voaenimbolana miditra amin'ny fafito volana ny fitondrana fanavaozana zao. Afrina ny mety hoe fotoana tokony omena ny ministra natateraka ny asany tokony hisy hatrany ihany koa ve ny tombana izay efa fanao teo aloha teo sa hoe aleo aloha hiasa mihitsy izy ireo sa hoe omena 4 volana maromaro manko ny mpanao politika miteny hoe anatin'ny 2 volana tokony misongadina ny asan'ny ministera manahoana raha ny servir mada manokana no antaninana izay tompoko. Marina zay zavatra zay satria izay anisan'ny marodrefy ataoko hoe nijerena
ny fahafahamanao ny ministre teo aloha zay nisy zay napetraky ny filohan'ny fanavaozana ary tsy tokony ataoko hoe izy fanavahany zay fa tokony hipetraka foana zay ataoko hoe évaluation zay mba ahafahan'izy ireo manatratra n'le tanjony au niveau ny ministère satria zay ny tena zavatra izy raha mikasika an'izay zavatra ny ministre ny tena hoe manao ny asa zany fa ny filoham-pirenena de ohatrany hoe mba mitazona télécommande izy de mba manahoana ny ataoko hoe manahoana ny ponina mandeha tsara manahoana ny any amin'ny transport manahoana ny any amin'ny économie zay zavatra zay no tokony adidin'ny filohan'ny fanavaozana fa ireo ministre ireo natao hiasa ireo ary ataoko hoe mifanaraka am'izay asa sy andraikitra sahan'izay ny mari-pahaizana ananany na nendrena azy ireo ka tokony hipetraka foana zay ataoko hoe tombatombana zay mba ahafahany mivoatra-trany ao anatin'le asa amin'ny maha hoe filoha-lefitra ny filoha-lefitra nasionaly misy Arvirmada zay misahana ny Tomasina anao raha mahita ny zava-nisy nahazo any Tomasina ny fandalovan'ny rivodozatra ezany farany teo raha ho an'ny record Madagasikara manokana zao tatoato indrindra tato anatin'ny fampalalam-baovao dia nisy ny fanambarana sy ny hetsika nataon'ireo mponina fa misy ireo mbola tsy nahazo fanampiana noho ny fandalovan'ny rivodozatra ezany mety efa tonga teny anivon'ny Arvirmada hoe izay antso ny mponina izay mety nanahoana ihany koa ny nandridranan'izay sa hoe mety mbola tsy naheno mihitsy nareo ya tena zavatra iainany zany tany Tomasina ny tenako nandritry ny talohan'ny paka sy paka tao reny paka teo de nahita ary olona mipetraka ny Tomasina mahafantatra tsara ny Tomasina zazany mahita fa tena nitondra faisana tanteraka Tomasina satria raha am'izao fotoana zao nanao fitsidihana ny tenanay niaraka tamin'ny ekipa de mbola mahita hoe mbola betsaka ny olona mbola tsy miverina mipetraka ao anatin'le trano fonenana zany mbola misy mipetraka anatin'ireny tente reny ary mbola misy miezaka mipetraka amin'ny taoko hoe anatin'le toerana misy anazy izy fa le trano fonenana mbola tsisy zany omaly de omaly zao tany amin'ny quartier Tsaronenana zay antsony ka Tsaronenana zay any Tomasina tena mbola nahitana olona reraka mafy tena reraka efa teo tambavaona amin'ny fahafatesana mihitsy izy sy fantatra raha resaka inona ny antony fa rehefa nijerena nefa de mbola tsy mipetraka ao anaty trano zareo fa le trano zay rava ihany no atao hoe atsangatsangana de asina anina kely de ao zareo no mipetraka zany zay ny tenenako hoe ary manao asoavo ny fitondramana maefa am'izao hoe mba tena hijery fomba rehetrarehetra ahafahana manarina tanteraka ny fiainan'ny mponina ao a Tomasina 1 sy Tomasina 2 zay nitondra takaitra tamin'ny rivodoza teo fa mbola tena marisa de marisa tanteraka ny fiainan'ny mponina. Inona ny mety hoe karazana fandrosoana sosikevina na karazana vahaolana mety hoe tolotanana avy amin'ny Arvirmada ny fitondram-panjakana anafainganana ny zay hoe fanarenana ny Tomasina zay. Anisan'ny sosikevitra omeny Arvirmada zany dia ny hoe ny tokony hijerena mihitsy hoe partenariat afaka manarina tanteraka ny ataoko hoe amin'ny lafin'ny infrastructure na infrastructure locale zany na public mba ahafahana miverina taloha satria ny Tomasina ataoko hoe portière de l'économie ny Madagascar amin'ny province capitale économie ny Madagascar anazy de tokony hanana tombony tanteraka izy zany amin'ny fanarenana ny Tomasina. Tomasina koa manana orinasa maventy tsy laza hoe ohatra hoe Ambatovy Ambatovy manana ataoko hoe misy etra tokony alohan'ny commune Ambatovy amin'ny Tomasina manokana nieritreritra zany zay hoe raha mba kitihan'ny fanjakany reny etra reny aloha mba atontona tanteraka ho an'ny Tomasina aloha amin'ny fanarenana an'io tanànan'ny Tomasina io sy ny fiainan'ny mponina ary ny orinasa maventy ao a Tomasina tahaka ny hoe port ny SMMC sy ny tariny reny mba tokony ifanampy amin'ny fitondram-panjakana tanteraka zany na amin'ny vahoaka zany na amin'ny ataoko hoe infrastructure publique satria izay no hitako hoe raha misy zay zavatra zay de tokony sokatra tanteraka ny ataoko hoe ny iverina tanteraka amin'ny fiainany taloha ny vahoaka monina ao Tomasina. Apiko koa Ambatovy zay raha sy diso zao manana ny tanjaka herinaratra zay anisan'ny vinavina taloha lavitra tamin'ny hoe vao hipetrahana Ambatovy de nisy zay convention zay hoe
afaka mamasy herinaratra ny Tomasina ny orinasa Ambatovy zavatra zany mba tianay Servie Mada iverenana anaovana resaka anaovana fitondram-panjakana resaka hoe aiza ho aiza zay zavatra zay arinona ny antony sy ahafahany vahoaka ny Tomasina misitraka an'izay herinaratra zay avy amin'ny orinasa io. Hijanona any amin'ny faritra Tsinanana foana trano mosika ny Tomasina sy ny manodidina any. Anisan'ny nitondran'ny Servie Mada Antsoava ihany koa fanairana ny tompon'andraikitra sy ny fitondrana fanavaozana ny mikasika ny zava-misy any amin'ny distrikany Maroantsetra any manahoana tompoko ny toy an'izay ary tsara ihany koa ny fanamafisana ny fampahafantarana ny zava-misy tany Maroantsetra mikasika ny hoe tompon'andraiki-mpanjakana izay manao herisetra ny ao amin'ny commune ny Maroantsetra ihany koa raha tsy diso ny tena koa ny mbola fanidina ny biraon'ny commune efa mivavy izay olan'izay amin'izao fotoana izao sa manao ahoana? Ya, hatreto aloha zany ao amin'ny commune Antananarivo Mananara faritra Ambatsoa no misy an'izay olan'izay. Io nefa tsy eo amin'ny faritra tsy ao anatin'ny faritra Ambatsoa foana fa saika manenika ny ataoko hoe ny faritra maromaro anatin'ny province Tomasina no misy an'izay. Amin'ny mahatompon'andraikitra ny Servie Mada anivon'ny province Tomasina ny tenako zany dia isoloko tena manokana reo coordinateur ny Servie Mada any Ambatsoa zay tena iarany zay zavatra zay tanteraka. Misy olan'io ary io fanaovana ataoko hoe herisetra amin'ny vahoaka reo zany anisan'ny zavatra efa niainan'ny vahoaka na Antananarivo efa ela zany io zavatra io. Na CSBD eo amin'ny lafin'ny fahasalamana ary dia tena manahirana ny olona any noho ny afitsoko ny tompon'andraikitra teo aloha zay ben'ny tanàna tao ka nahatonga ny vahoaka any amin'ny commune Antananarivo nanakatona an'io bureau any commune io. Ankehitriny zay zavatra zay efa nisy ny ataoko hoe ny fandalovana tamin'ny tompon'andraiki-mpanjakana ambony teo anivon'ny fanavaozana teo amin'ny haut conseiller ny fampiresahana makasika an'io ity ny olana misy ary ity ny vahaolana roson'ny vahoaka ny fametrahana PDS vaovao mba ahafahan'ny commune io mandroso miditra anatiny raha isan-karazany anivon'ny commune. Hatreto zany zay zavatra zay moa zany mbola tsisy vokany fa mananteny zay fa atoato dia mety handray fepetra ny fitondram-panjakana fanavaozana amin'izay firosona amin'ny fijerenan'izay vahaolana amanany olana misy amin'ny tanànany Antananarivo commune Mananara zay. Ao anatin'izay ve raha ohatra izay ny tao amin'ny commune ho an'ireo tompon'andraikitra ny tendrena misy an'ireo tompon'andraikitra ny tendrena mety hoe nanaovanareo anjo ve mety hoe fa tsy anotoerany tsony sa hoe mbola tsy nisy ny valy mihitsy izay fangatahana rehetra izay natao ny Servie Mada izay? Hatreto aloha raha ny zavatra hitanay dia mbola tsy nivaly zay zavatra zay ary izay ihany koa no mbola mahatonga anay tsy kivy fa mbola manaitra tany ny fitondrana fanavaozana amin'izay zavatra zay satria io tsy hoe ny Servie Mada no mitady toerana an'olo ny zavatra io fa ny olona tanàna mihitsy no efa mahafantatra hoe ireto ny olona tokony asolo an'ireo tompon'andraikitra reo ka izay mahatonga anay mbola manao fanairana hoe ilaina izay fanolonana izay tompon'andraikitra zay fahita fa manakatso ny raha-mpanjakana manome endrika rasy ny fanavaozana satria nahoana ny olona raha miteny dia hoe io ane dia mpitondra ny fanavaozana mahatonga an'io nefa tompon'andraikitra ary fotony ery ny tsy manao ny asany ara-dalàna dia lasa manimba endrika ny fitondrana fanavaozana ka izay mahatonga ny mitondra sosikevitra manaitra trany any tompon'andraikitra mba hijery an'izay vahaolan'izay. Ao anatin'ny fotoana fanendrena ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny mihitsy moa isika amin'izao fotoana izao masaika manerana ny Madagasikara raha mijery ny filakevitry ny minisitra dia maro ny fanendrena lehibe ny faritra sy ny sisa raha ho any amin'ny faritany Tomasina manokana kosa tompoko mety hoe inona ny tompon'andraikitra maika tena hoe tokony hosoloana mba hitondrana izay hoe fampandrosoana aingana izay? Ny tompon'andraikitra tokony soloana zany hitanay eny anivon'ny faritra dia ny lehibe ny faritra moa reny zany efa voatendry na dia hoe vonjomaika raha reny ataoko hoe mpisolo toerana dia efa voatendry zany aloha iny efa ao anatin'ny fiaraha-miasa tanteraka amin'izy reny ny Servie Mada sy ny tompo sy ny ataoko hoe ny ONG sy ny association ny organisme isan-karazany eny tanàna fa ny mbola tsy voakitika aloha zany hatreto ary tena ilana fanovana mihitsy dia hoe manomboka amin'ireny be ny tanàna ireny ny sefy fokontany ireny satria
izy reny dia zavatra hitanay tsy de ao anatiny loatra le esprit zany hoe fanavaozana zany ary hitanay somary manana ataoko hoe fiafafana kely ihany izy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny tanora rehetrarehetra tanora zay mitondra an'izay fanavaozana zay de izay ny antony hitanay hoe tokony hovainy reo tompony andraikitra reo amin'ny commune eo amin'ny fokotany eo amin'ny direction régionale zay mbola tsy niovaina tokony hovainy le nametrahana ataoko hoe intérim de tokony hovaina le tena afaka manatanteraka an'le asa satria io asam-bahoaka io hoy ny filohan'ny fanavaozana zay tamin'ny voalohany hoe ny vahoaka no patrontsika ka ankehitriny nyzay vahoaka lazaina fa patron zany mahita hoe tokony hisy fanovana ny olona mitazona andraikitra mba ahafahanay misongadina tanteraka ao anatin'izay fanovana zay ao anatin'izay ihany koa ny teny ianao teo hoe sefy fokotany anisany miteraka resabe ihany koa amin'izao fotoan'izao raha antsika mahita ny hoe tokony hofidiana ny sefy fokotany raha nilaza nefa ny filohan'ny fanavaozana fa aleo aloha tendrena ihany raha ho an'ny Sarivirimadà hoe tokony ho tendrena sa tokony hofidiana ny sefy fokotany mba hisin'izay hoe fifandrindrana ny anivon'ny fiarahamonina miainga ny foton'izay raha le lalampandrenana no jerena ka hoe tena hoe manaraka ny lalampandrenana atsika ary manaja ny lalampandrenana de tokony hofidiana ny sefy fokotany fa raha tendrena izy io ny zavatra hitanay zao ohatra hoe ao Tomasina saika ny olona amina firenkevitra hafa no manararoatra n'izay fanendreny zay mitondra tsy haiko raha mitondra hoe mahitahita nga sa hoe inona fa saika izay no hitanay mitady irika hotendrena amin'izay sefy fokotany zay nefa ny zavatra hita izay Sarivirimadà dia sarotiny amin'le hoe concertation nationale concertation nationale zay atomboka mankany amin'ny fokotany mankany amin'ny commune any amin'ny région de mifarana amin'ny national ka raha le sefy fokotany zay efa hitanay hotendrena ao Tomasina ao anatin'ny faritra Tsinanana dia ohatrany mampalain ohatrany hoe ohatrany tsy de mampirisika an'le olona zay aneho hevitra ao anatin'izay satria efa fatapatatra sady hoe olona efa guidé reo ary mety tsy hitondra an'izay fekevitra mankany amin'le tena fanovana tena izy zay k'izay no hitanay hoe tsy hoe manohitra ny fanambarana zay nataon'ny filoham-pirenena amin'ny fifidana amin'ny hoe fanendreny satria mbola ao anatina amehana moa zao fa nefa kosa raha hotendrena izy de tokony mba hiara-dinihina amin'ny taoko hoe amin'ny hervelona zay misy hoe ireto no olona tokony tendrena zay moa nisy fotoana ny fampiresaka mihitsy tamin'ny préfet ny tena koa de hoe anao fifidanana sika hozy izy tsy hoe de taty aorina moa nisy ny fanambarana zay nataon'ny filohan'ny fanavaozana hoe hotendrena le izy tsy mandany zay fa zay kosa mangataka hoe aleo mba le olona mitovy fomba fijery am'izay volona vonona hiatrika an'izay concertation nationale zay no tokony filompokotany masy de tsy de manatsafidy fa zay lehibe eo de lehibeny kanefa raha ny situation misy am'izao ary efa nisy zany tamin'ny andron'ny radionary ny filoha teo aloha radionary mampianina rehefa tonga ny filasahan'ny filoha teo zay nisorona teo dia nivadika ho azy reny sefy fokotany reny lasa nanao politika nanoana an'izay k'izay zavatra zay efa mahatonga ny miayay sahady amin'izay zavatra zay mba tsy isiny zany hiveriny etsony raha mijery ny fomba fanakevitry ny Sarivirimadà tsika amin'izao fotoan'izao azo fantarina ve tompoko ny mety hoe position na ny hoe toerana misy ny Sarivirimadà amin'izao fotoan'izao miara-dia amin'ny fitondrana ve inona ny mety ho antony eo anelanelany ve inona ny mety ho antony sa ihany koa ve manohatra ny fitondrana fanavaozana inona ihany koa ny mety ho antony tompoka ny Sarivirimadà zany ny position ny Sarivirimadà zany ao anatin'ny fanavaozana dia hatreto aloha zany ny Sarivirimadà dia mijanona manohana ny fitondrana fanavaozana tsy ny olona no toananay fa le rafitra fanavaozana ny toananay satria io anisan'ny matimatesana teny amin'ny tolona zay natao hoe anovosika anova rafitra tsika mba hitongavany ny fireneny ity amin'ny tsaratsara kokoa ka izay dia manohana ny taoko hoe ny fitondrana fanavaozana ary izay koa nefa dia mitsinjo ny fiarahamonina malagasy tsy anisan'izay manenjika na manarasy ny taoko hoe ny fanandrina ara-politika zay fa
te hitondra fomba fanaovana politika vaovao eto amin'ny firenena mihitsy mba hahafahan'ny malagasy rehetrarehetra mba samby mandray anjara ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena satria sika rehetrarehetra no malagasy sika rehetrarehetra zao no taoko hoe ery anankiray lehibe afaka hanovany zany firenena zany mankany amin'ny tsaratsara kokoa. Manao anakosa indray mety hoe oviana ny servir madame ny resaka fifidianana mety amin'izao fotoana izao hoe mety efa misy hoe fikonandona fifampiresahana amin'ny servir madame hoe amin'ny vanim-potoana ohatran'izao sika mety handray anjara amin'ny fifidianana ohatra fifidianana ben'ny tanàna na fifidianana solombavam-bahoaka na ihany koa fifidianana filoham-pirenena na dia ataoko hoe mbola elaela ary izay fotoana hifidianana filoham-pirenena izay mety efa manana heritreritra an'izay hoe servir madame hoe handray anjara ao anatin'ny fifidianana mifanesa mety ihany koa hoe efa misy antoko miaradina mety hoe hotohana ny servir madame na ihany koa hoe mety hoe anohana hatrany ny fitondrana fanavaozana amin'izay fifidianana ho avy eo. Ya, araky nresahako teo manohana ny fitondrana fanavaozana ny servir madame ary ny servir madame koa nefany dia efa miomana amin'ny alalan'ny olona zay andre anjara amin'ny fifidanana maro sambihafa tahaka ny hoe ny solombavam-bahoaka ny ben'ny tanàna eny fa na ny chef fokotany raha ohatra ka misy efa fifidanana zay ary anolotra olona koa amin'ny chef fokotany raha ohatra ka izy fanendrena izay ny olona mpikambana rehetrarehetra ao anatin'ny servir madame zany dia ny olona ataoko hoe olona crédible daholo olona efa vonona andray andraikitra amin'ny firenena mihitsy amin'ny fotoana rehetrarehetra zay ilana an'izany. Aiza moa zany tompoko zao misy ny servir madame sa mety efa manerana ny Madagasikara mihitsy. Raha jerena aloha zany ny taoko hoe ny tableau ny organisation ny servir madame dia efa saika ataoko hoe faritra maromaro zany eto Madagasikara no efa misy. Ny farany teo zao mbola vao tamin'ny volana ambony iny dia faritra roa zao no nametraka farany ny servir madame dia ny faritra Melaka sy ny fitovinany zany no nametraka farany. Fa talohan'izay dia efa betsaka teo amin'ny taoko hoe eo amin'ny faritra 80 eto Madagasikara zany efa ahitana ny servir madame ary mbola manao ezaka ny tompona andraikitra ny servir madame ankehitriny ny partahany mba ho eniky ny Madagasikara ny servir madame jusqu'à hatrany amin'ny fokotany rehetrarehetra na eny anivon'ny Madagasikara. Ho avy zao ny concertation na ny fikaonandom-pirenena izay anisany andrasan'ny rehetra amin'izao fotoana izao ny mpanao politika ny fikambanana ny fiarahamonim-pirenena sy ny maro samihafa mety anahoana ny fomba fijery ny servir madame izay concertation nationale izay ny fomba fanatanterahana azy mety handray anjara ao anatin'izany ihany koa ve ianareo? Ya, servir madame hatramin'ny voalohany zany nanomboka ny lancement ny servir ny concertation nationale tamin'ny 10 décembre lasa teo dia efa nandray anjara ny servir madame nandray anjara tao anatin'izay. Nisy ny fakan-kevitra teny anivon'ny faritra vitsivitsy dia nandray anjara ny servir madame ary anisan'ny miady hevitra amin'ny tompona andraikitra mahefa aty amin'ny ministera ny servir madame misy mpikambana vitsivitsy amin'ny hoe fomba hitondrana zany concertation nationale zany ary ny servir madame dia efa mifampizara andraikitra miandry an'izay fotoana hitongavan'izay sy concertation nationale zay ary eto dia manaitra ny namana zay mbola taoko hoe mety mbola tsy informé ny servir madame any eran'ny Madagasikara hoe servir madame dia mandray anjara mavitrika ao anatin'izany fikaonandom-pirenena zany mba hahatongavantsika amin'ilay tanjony fanovana tena izy mba azahoantsika n'le rafitra tena tadavina hoe ity le rafitra mety amintsika malagasy afahana mampandroso ny firenena. Eny ary efa somary mamaraparana ny fiarahantsika amin'ity androany ity andriamatoma amin'ny Rina Jean Frédéric inona avy no mety hoe afatrafatra tiana ampitaina amin'ny vahoaka malagasy manerana nosy amin'izao fandalovanao tanatin'ny fandarana aleoresana no misehatra izao. Ya, ny afatra tiako apita amin'ny anaran'ny servir madame VP amsahana ny province Toamasina ny tenako dia ny afatra zany dia tokony ho tony sika vahoaka malagasy indrindra fa ireo zandry zoky maleo malasana nandray anjara tamin'ny tolona ireo avana nananavana maty sy naratra tamin'ny tolona tokony ho tony foana zany sika ary eo koa isika zay tompona andraikitra
fanjakana satria hita fa misy karazana incitation mandeha taky fifamalina any amin'ny réseaux sociaux any ny zavatra tokony ataontsika zany de tokony ezaka itontsika ary tokony fampiresaka ary tokony fampieno tsy isy hoe tokony hitako hoe ifanambany na maneho hevitra reo zandry jeune Z reo ny esprit des jeunes de tokony ho fatatsika foatra zany mihitsy izy rehefa nisy zavatra nataony ka tena hitany na omby zay zavatra zay de mieritreritra izy fa tokony hoe isy vokany any amin'ny fiainany zay zavatra zay ka tsy omentsika tsiny izy fa tokony enona izy ary tokony iarahana mifampidinika izy reny de niafatra aleotsika hiaraka trano ivondrona mba ahafahantsika tongavana amin'ny tanjona tadavina de ny fandrosoan'ny firenena malagasy mamitsika ty fa raha ohatra isika zany ataoko hoe ifanilikiliky ifampiafahafa ifanavakavaka dia lasa ataoko hoe ararotiny ataoko hoe ny firenena avy any ivelany zany dia lasa tsy ahitantsika tombony am'izay zavatra zay atao eto Madagasikara fa aleotsika hiaraka foana ifampidinika raha ohatra ka misy ny ataoko hoe ny zavatra tokony ifampidinena hoe tsy fankazahoan-kevitra mba afahana mifandrara mifandrindra zavatra atao de tokony koa mba aleo mba foanana ny fanavakavahana misy na ara-poko zany na ara-politika zany eto Madagasikara fa lasa manome lesona ny tanora aty afara amin'ny sehatra politika zany de lasa izay foana miverimberina ka ale tokony farany zany tokony tsy ho isony zay zavatra ohatry zay fa mba tokony fiarahana mifampidinika mifamakafaka hevitra mba ahafahantsika mandroso zay zany no mba afatra avy amin'ny servir mada ho antsika rehetrarehetra vahoaka malagasy. Eny ary mankasitraka anao ihany koa aloha ny vahiny tato anatin'ny fandarana Aleresana anao ny sehatra. Makasitraka anareo amin'ny Record TV na nasanay am'izao andro arivariva zao ary makasitraka ny tompona andraikitra sy engana ny mba androso hatrany ny Record TV eto Madagasikara. Eny ary mankasitraka ny vahiny sika mankasitraka sika rehetra ihany koa niaraka tamin'ny fandarana Aleresana anao ny sehatra hatramin'ny farany ho antsika rehetra izay maniry hivahiny ato anatin'ny fandarana de manasanao iantso ny service commercial na ihany koa anantona mivantana ety amin'ny fiobetoeran'ny Record Madagasikara ety Anosizato manome fotoananao ary ho amin'ny manaraka indray ny fandarana Aleresana anao ny sehatra veloma tompoko.